Salama daholo amin'izao maraina vao mifoha zao a dia tia mpieritreritra kely antsika zavatra anankiray nampieritreritra anakaza mahakasika n'ity resaka tontolo iainana ty. Tao amin'ny fiombonan'ny fiangonana loterana malagasy no nanatrehako fiofanana maro samihafa momba ny tontolo iainana. Dia tamin'izay moa zany ny zavatra natao dia mifantoka kokoa amin'ny hoe inona ny atao rehefa aorianan'ny loza voajanahary, izany hoe fiomanana sy fiatrehana ary aorianan'ny loza. Formation maromaro no natrehako nanomboka tany amin'ny niveau international aloha miaraka amin'ireo le firenena marobe matetika tratran'ny loza voajanahary ohatratsika. Dia avy eo nifindra taty amin'ny région Afrika, izany hoe atsika Afrikanina fotsiny niafara tamin'ny formation tany Madagasikara mihitsy. Dia ny tena ohatrany hoe lehibe indrindra natrehako zany dia namonjy an'ilay fivoriana eran-tany momba ny tontolo iainana antsoina hoe Conference of Party, ilay COP 22 tamin'izay tamin'ny 2016 tany à Marrakech. Dia ny solotenan'ny fiangonana moa zany nidiako tany nanao karazana hoe observateur tanora amin'ny alalan'ny fiangonana. Fa tamin'io fotoana io koa dia nanararoatra ihany zany jery hoe inona daholo ny négociation sy fifanarahana nataon'ny fanjakana malagasy tamin'io sehatra maneran-tany io. Dia tadidiko tsara mihitsy zay ny tena nahakivy anahy tanteraka dia nijanona tanteraka mihitsy aloha zany amin'ny resaka tontolo iainana. Niverina avy any moa zany mbola nafana fo kely saika nangana an'izay hoe jeune volontaire sur l'environnement JVEG zay sy ny groupe vitsivitsy tany Majunga. Fa rehefa avy eo moa nandray niantso hiasa amin'ny fiangonana, nanapa-kevitra hianatra tamin'ny séminaire tamin'izay dia tsy vita hatramin'ny farany zany ilay vinavina, ilay tetikasa. Ny ekipa tany Majunga nazoto fa sarotra be ilay nijery an'ilay izy satria zany nandeha nianatra tany amin'ny séminaire théologique paratany loterana tany Antsirabe. Dia mbola tsy nanana tsy ampy koa moa zany ny fahalalana sy ny traikefa tsy afenina zay dia lasa lesoka le izy. Dia amin'izao mianatra aty Amerika zao indray mbola amin'ny séminaire théologique foana dia sekoly azo lazaina hoe maitso zany ny séminaire izay anarako aty. Misy groupe-na mpianatra tena hoe mifantoka manokana momba ny tontolo iainana mihitsy zany hoe mampiasa ny teolojia sy ny faharesen-dahatra amin'ny asa fanompoana hoentina hanasoavana ny hafa amin'ny alalan'ny fiarovana ny tontolo iainana. Dia niverina indray zany ilay antso niverina indray ilay faniriana hamaly ny antson'Andriamanitra handray anjara amin'ny asa fiarovana ny tontolo iainana. Dia ny anton'izao vidéo fohifohy izao zany tiako ilazana amintsika hoe be dia be ny tetikasa projet momba ny tontolo iainana any Madagasikara sy manerana an'izao tontolo izao vokatra n'io fivoriana maneran-tany momba ny tontolo iainana io zany nahatsapa hoe tsy mitovy ny fanimbana ny tontolo iainana tamin'ny firenena maro samihafa. Ohatra zao ry zareo misy avion manimba couche d'ozone be, ry zareo misy industrie sy mampiasa tomobile be dia be tsy mitovy mihitsy zany ny tany fanimbana tontolo iainana amintsika firenena tsy mandroso sy andalam-pandrosoana sy ry zareo tena mandroso. Ny statistika moa mahita mihoatra ny 80% mahery ny fanimbana nataon'ireo pays antsoina hoe G8 zany hoe ny akamaroany aty Amerika sy any Europa. Dia eo amin'ny latsaky ny 20 isan-jato fotsiny zany ny taham-panimbana nataontsika tiers monde rehetrarehetra, zany hoe ny Afrika rehetrarehetra sy ny Azia rehetrarehetra sy ny Amerika Latina mitambatra latsaky ny 20% fotsiny. Dia zay moa zany no antony mampisy an'ireny hoe vola be amin'ny projet momba ny tontolo iainana ireny, satria io fivoriana maneran-tany momba ny tontolo iainana misy isan-taona io antsoina hoe COOP le izy dia miezaka zany mitady climate justice na environmental justice, zany hoe ampifandanjalanjana amin'izay zany ny fiatrenan'ny vokatra, satria rehefa simba ny tontolo iainana dia miaraka victime antsika rehetrarehetra. Madagasikara fotsiny zao mbola voavolana mars atsika amin'ny fotoanan'ny orana efa cyclone enina be zao no efa nanimba na tonga tondra-drano tany Madagasikara.
de nefa tsy tsika ny tena nanimba be indrindra fa tsika ny victime be de karazana hoe mba fandanjalanjana an'izay zany a de ry zareo amin'ny firenena nanimba be mandoa vola be ahafahantsika any amin'ireny firenena tsy de nanimba be nefa tena victime be reny a manao tetikasa karazana hoe sady fanarenana ny fivelomantsika zany reny vola reny a no fanarenana koa ny lafin'ny tontolo iainana de tamin'io COP 22 natrehako io a tadidiko ny firenena malagasy a nanao fifanarahana hoe ampiena ny fampiasana panier sachet ozy atsika na plastika de io plastika io ohatra anankiray fotsiny tiako hanazavana amintsika hoe misy zavatra tsy tandrify ny ampiasantsika ny reny vola ampiasaina momba ny tetikasa momba ny tontolo iainana reny raha ty ivelany ny fanaripako fotsiny zareo zany tsy te alotoloto ny tanany rehefa manary fako de asiny sachet ao de isaka ny feno ny fako de miaraka rina amin'ny fako ny sachet ny fanaripako ny aty moa zany mba efa misy ezaka hoe sarany azy ny fako mbola azo ahodina ny fako katsaketana ozy atsika momba ny sakafo ny taratasy sy ny plastika fa mbola mampiasa plastika be foana koa nefa zareo gaga be skivy mihitsy ndray mandeha mba sedra nandeha ny voyage tamin'ny tomobile misy tany amina hektara lava be tena hoe fonosana sachet lay voly satria hono zareo tsy tiany zareo maloto zany lay voly eny amin'ny sisin-dalana tratrany vovoka de mbola sahirana anasana iny ry zareo rehefa mioty an'le vokatra de avy de saromany sachet mbola vao mamboly imagineo amin'izany hoe tena sachet amina hektarany zany no ampiasainy am'le fambolena fotsiny de aveo arina le sachet rehefa vita akoatran'izany zavatra rehetrarehetra de ataony amin'ny sachet daholo ny atsika any Madagasikara ohatra mividy vary ianao mividy voamaina mandeha miatsena de atao amin'ny kapoaka ohatra le vary de ampidirina anaty panier zany panier sachet zany amintsika any tsy hoe ampiasaina indray mandeha de avy de arina de manimba ny tontolo iainana le sachet satria io isan'ny zavatra tsy mety levona fa mipetraka any anatin'ny tany any fotsiny izy de manimba ny tontolo iainana raha tsy misy orinasa manodina an'ireny sachet reny de sachet moa ny ataoko resaka satria zay ny tiako porofona amintsika androany ity zavatra nividiko en ligne aty zao zavatra anankidimy fotsiny ato anatiny ato fa nanokatra nyty moa zany za de tonga sainanao an'izao vidéo zao izy anankidimy misy sachet anankiray aloha mifono an'izy dimy zavatra anankidimy mitovy ty de aveo misy tsirairay ato anatiny mbola misy sachet tsirairay koa reto sachet reto zany de sachet hoarina daholy fampiasana sachet daholy de ity sachet tsirairay ty koa mbola misy sachet anankiray zao aloha voalohany iny zany aloha voalohany de mbola misy anankiray faharoa koa ato anatiny ato zany hoe ity zavatra anankiray monja ty zany ny vidiko de efa sachet anankitelo be zao no namono anazy de reto sachet rehetrarehetra reto arina daholy de ohatran'izay izy tsirairay avy reto izy anankidimy reto zany de double sachet daholy ohatran'izao zany raha ny fampiasana sachet fotsiny no resahako de nefa ny fifanarahana nataon'ny fanjakana malagasy tamin'izay fotoana zay tadidiko tsara mihitsy reny panier sachet hoentina miatsena reny tany Madagasikara taloha ary zato ny vidiny talohany 2016 de rehefa nanatrika ny fivoriana io ny fanjakana nanao fifanarahana mba azahoana famatsiana momba ny projet ny tontolo iainana de niakatra 300 sa 500 amin'izao ny panier sachet nefa ny panier sachet zany amintsika malagasy tsy zavatra ampiasaintsika hoe indray mandeha de arinana atsika tsy mamono entana amina sachet be de be ohatran'ny reto ataony vazaha reto de aveo arina fotsiny le sachet fa zay zany no fanarahana nataon'le solotena atsika nanatrika tany hoe ny vidin'ny sachet no ampiakarina zany hoe le projet momba ny tontolo iainana zany le natao iarovana ny tontolo iainana lasa vao maika manimba n'le olona indray satria za manokana zao mpandoa mandeha tomobile de zany efa tamin'izany fotoana zany tena mi voyage matetika be de le sachet kely farany kely fandoavana reny roapolo ny vidiny tamiloha de mividy eo amin'ny folo eo moa zany za miomana hoe sao de mandoa anaty tomobile de ao anatin'le sachet no mandoa
de niakatra ariary zato iny sachet kely iny. Misy projet momba ny tontolo iainana tsara le miaro tontolo iainana asiana hoe ala arovana tsy azo alaina ny ala amin'ity toerana ty. Fa ohatra zao ny any atsimo indrindrandrindra za moa avy any atsimo. Be dia be ny olona manao trano amin'ireny trano tsy en dur zany ny hazo fa trano hazo de isaky ny tonga cyclone de rava tanteraka le trano de tsy maintsy manarina indray mandeha izy aorianan'ny cyclone sy ny tondra-drano na rivotra kely fotsiny de efa maharodana an'le tranony. De nefa lay ala fakany an'ilay hazo hanamboarany an'le trano tsy azo akana ala intsony fa arovana hono ny ala, lasa lay ala indray zany no arovana de lay olombelona tokony hisitraka an'le izy amin'ny filany fototra fa tsy filana aitraitra toy ny hoe mividy entana en ligne ianao de sachet be dia be ohatran'ireto no andefasany an'le entana vitsy kely avy any de lasa le olombelona indray zany no tsy misy fitsinjovana nohony amin'ny tontolo iainana. Charbon zany ny akamaroan'ny malagasy tsy mahavoavidy gazy ny électricité tsy ampy andrahoana de charbon no andrahoany sakafo hohaniny, ny kitay no mba andrahoany sakafo hohaniny filana fototra nefa de enjena ampiakarina ny vidin'ny charbon tsy misy solution hafa tolotra anazy hoe mba atao moramora ny gazy andrahoany sakafo de te ampieritreritra antsika mpisehatra momba ny tontolo iainana zany hoe mba tetikasa sady mahasoa an'le vahoaka no mahasoa ny tontolo iainana re tompoko. Nondao volavolantsika sy ho tanterahantsika fa tsy mbola tetikasa vao maika manala an'ilay filana fototra an'le olona. Hoentina fotsiny vondron'olona maromaro mandeha mamboly hazo atsatoka eo le hazo tsy tondrahana, tsy arahana maso fa alaina sary de alefa mpamatsy vola ty zay namboly hazo, tsy misy ala maniry akory, tsy mitombo lay ala fa lasa ataontsika fanalana n'ilay fahantrana fotsiny zany de atao fitaovana reny mpandray anjara momba ny tontolo iainana reny de sady voa mafy zany atsika tsy nampandroso an'le olona, tsy nampandroso an'le tontolo iainana fa tia kely, tia tena mahazo kely amin'ireny volany tetikasa reny fotsiny de sady vao maika mampilentika ny mpiarabelona amintsika, mampilentika n'le tontolo iainana nefa le vola lany le tatitra mody alefa fotsiny sarisarin'olona be dia be namboly hazo tsy asiana suivi, le hazo tsy maniry akory. Raha miteny an'izany zany na tonga sainana hoe ity sachet be dia be ty de nividianana an'ireto zavatra vitsy kely reto fotsiny. Ka te ampieritreritra antsika zany sady manao antsoavy ny fikambanana zava-manahirany vehivavy rahateo moa hisehatra momba ny tontolo iainana de ny tanjona ao anatiny tiako zaraina mety mba hahasoa antsika mpisehatra amin'ny tontolo iainana koa hoe ataovy tsapa ny mpandray anjara tsirairay avy aloha hoe inona ny antony anaovany an'io tetikasa io, tsy ho an'ny tontolo iainana fotsiny, tsy ny tany sy ny hazo fotsiny no atao ambony lavitra noho ny filana fototra ny olombelona satria ny vazaha ty andafy ny confortny fotsiny animbany ny tontolo iainana fa ny fampiasantsika charbon sy kitay tompoko tsy resaka aitraitra fa filana fototra ilana sakafo. Ny fanapahana hazo anamboarana trano tompoko tsy mitovy amin'ny nataony zareo taty Eropa hoe manamboatra trano mijoalajoala fiangonana mamirapiratra be de nanimbana hazo, nanimbana tany, nanimbana vatosoa be dia be mba ahitana zavatra tsara tarehy fa trano honenan'ny malagasy. Rava trano noho ny cyclone sy ny tondra-drano de tsy ometsika fanjakana lalana hanapaka hazo anamboarana trano fonenany fa ilay ala no tsinjovina, ilay ala arovana no atao zava-dehibe de ny malagasy tsy mana trano ialofana fa mipetraka amin'ny atokotany sy trano efa rodana. Ny charbon andrahoana sakafo ivelomany tompoko, tsy charbon aitraitra anaovan'ny chauffage ao anatin'ny trano ka hoenjena sy ampiakarina ny vidin'ny charbon. Antsoavy ho antsika fanjakana, ho antsika mpisehatra amin'ny tontolo iainana mba hanao an'ilay hetsika sy ampiasa n'ireny vola fanampiana reny
ho araka ny tokony ho izy ho sady fanasoavana ny olona no anasoavana ny tontolo iainana zao ohatra tsotra kely a natolotrako atsika momba ny sachet izay manimba ny tontolo iainana izao. Sotra tompo.